inona ny verité tsy milazaina ho ambadiky ny teny. Izay no natonga nametraka ilay fanontaniana zay marena fa tsy ny mihitsy no tena asainy fariseo fa zavatra hafa ho zao araky mety aniko teo. Izay no anton'ilay natonga anteny hoe la vérité est relative par rapport an'iza. Salama daholo tompoko, kory aby sika. Salama aby va. Toka soa eto amin'ity fotoana manokana live spécial natao manokana mba hitondrana fanazavana ny amin'ny vidéo sazany io zay nataoko farany iny miteraresa be ho an'ny olona sasany dia tia ao mpanomponareo vonona ny hitondra ny resadresaka sotratsika rehetra namaly ny antso amin'izany. Arak'izany feokira eninareo zany hoe nininona hitranga Jesosy dia tsy maintsy vonona foana ary isika dia mijoro amin'izay zavatra zay inona araky ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe fantatro izay inoko, fantatro izay inoko ary fantatro koa ny zavatra ijoroako ary tsy mihemotra amin'izany na inona na inona. Eny azy androany tsika dia hanao vidéo manokana zay tsy fanaoko isaka amin'ny andro talata moa fa famalina n'ilay resadresaka natao mahakasika an'ilay vidéo farany teo zay tsy azony maro, mba tsy lazaka ny maro fa ny arriviste hoe poulpitra sa tribune, gardien de la parole sa gardien de l'institution. Alohan'ny hidirako tena ao anatin'ilay resaka dia tsaroko tsara tamin'izay natokana ho mpiandro tamin'ny 97 dia zao ny tenin'ny ray aman-dreny toby zay nanokana anay efa maty moa izy dadabe Rakotoarson ho an'izay mahalala azy tao Antsirabe Tombomahazo. Ny anaranareo promotion ho atokana mpiandry amin'ity ozy izy dia zao ny anaranareo mpiandry mahatoky ka tsy makamamy na dia nyainy azy. Averiko mpiandry mahatoky ka tsy makamamy na dia ny
hainy aza. eo indrindratsika zao amin'ity lohahevitra anjarantsika androanyity. Alohan'ny zavatra rehetra dia manao fisaorana manokana amin'ny namantsika anankiray izay nanolo tena andray an-tsoratra, satria misy taminareo nangataka hoe mba asivo soratra ho anay tsy afaka manana mega, dia niezahana tompoko ny anomezana fahafahapo anareo. Dia misy namana ato zany mandray an-tsoratra ny zavatra zao resahako eto. Isaorako be dia be izy ary misaotra azy tsika, fa rehefa andro vitsivitsy aorinan'izao dia omeko anareo ny PV na ny fitona ny amin'ity zavatra ty an-tsoratra zay akasitratsika manokana eto io namantsika io. Zay ny amin'iny. Fa zao tena nafinaritra ny réaction tao en page. Vous avez purée, qu'est-ce que j'aime mon ministère. C'est ça l'adrénaline, le goût amin'ny asan'Andriamanitra ty. Satria mirévélé zavatra be dia be ao ambadiky ny réaction-ny olona. Mirévélé zavatra be dia be. Mirévélé zafady zavatra lela zany hoe non dit. Tsy le zavatra lazain'ny olona iny no zava-dehibe, fa le tsy lazainy ao ambadiky le lazainy. Iny le non dit. Iny le lazaiko hoe qu'est-ce que la vérité. Tsy za no miteny fa Pilato no raisiko ny tenin'ny Pilato hoe qu'est-ce que la vérité. Qu'est-ce que la vérité am'izao zavatra zao. Tsy teny sujet philosophique. Misy olona à côté de la plaque mihitsy ny mpanao réaction hoe nga izy ty philosophie. Zao hoe apetraho amin'ny contexte. Inona ny vérité am'izao resaka zao, zany hoe inona ny non dit izay miseho amin'ny atao hoe lapsus révélateur. Mialatsiny mampiasa teny vahiny. Inona ny vérité ambadiky le lapsus révélateur. Ho avy eo ho disetreko tsirairay le izy. Le vérité afangarony maro amin'ny atao hoe réalité. Raisiko ny commentaire anareo hoe tsy hitan'le rangahy io angao izy ny réalité, fa mantaly anao hoe ny vérité ve ozy anao hoe relative, tsy azony angamba ny dikan'le izy. Fa tsy hitangao izy ny zava-misy eto, ny anoanana sisy ary tany sain'ny pasteur Zakareny ary isaorana azy be dia be. Tsy hitany angao izy fa inona mbola vérité tadiaviny. Sy afangaronareo ny atao hoe la vérité et les vérités. Quelle est la vérité derrière ces vérités-là? Derrière cette réalité, ces réalités. Inona ny vérité ambadiky. Ao ambadiky ny zany zavatra zany. Iverenako io rehefa avy eo. Fa eto sady no anararaotako anazavana an'le hoe la vérité. Qu'est-ce que la vérité derrière tout ça? De zay mahatonga amin'ny teny hoe vita le vidéo dia tena mivoaka ho azy. Mivoaka ho azy nareo ihany namoaka azy. Nareo antiky lazany hoe nareo any aminao les commentaires zay mieritreritra fa hoe hiatakiana. Vous ne faites que confirmer et révéler la vérité cachée. Les vérités non dites. De nefany dit le izy. Avy eo. Je vous ai donné le micro. Dia nareo ihany namoaka azy. De vao nahita an'le teny hoe la vérité indray ny sasany dia hoe tsisy dirany philosophie zany. Manahirana be le compréhension, mais bon. Ny fanontaniana dia ty. Rehefa manao fanazavana dia apetrao amin'ny loharanony toirany ny zavatra, fa tsy manao coq-à-l'âne. Tsy manao zavatra misavombony eny ampanidinana eny. Za zay miresaka aminareo zao dia exégète. J'ai fait de l'exégèse pendant 13 ans. Tsy ampianarina anany ny resaka fanaovana keviteny tompoko. Ary na tiana na tsy tiana dia manana des formations ministérielles angambany hoe rehefa mihaino olona mitoriteny na mampianatra dia tsy maintsy manao exégèse. Ianao. Zay ny rôlako.
misy matsy miteny hoe izy koa de question iteny zavatra rehetra, c'est mon rôle. Ary zay mahatonga hoe je suis gardien de la parole, gardien de l'orthodoxie. Ary tsy ananako avan'io na dia ny majorité aza hanohitra tsy maninona. Ary zay le lazaiko anareo hoe minoritaire foana, tsy mitady appréciation nizaniza. Tsy amaly ny attaque personnelle nataonareo, tsy amaly ny opa nataonareo satria tsy olana zany. Fa na izany aza tsy mampiamotra am'izay rôle nametrahan'Andriamanitra zay, gardien de la parole, mahasarotiny ahy io tenin'Andriamanitra io, ny fampiasana n'io tenin'Andriamanitra io, tsy ananako avan'io, ahitako lozy io, fa tsy maninona zay interprétation nareo sy zay opanareo sy zay filazanareo vao vidy nandray vola sy sisa tsy olana. Zanahary mahita ka izao averenao amin'ny toerana misy azy hoe hoe vérité. Tout d'abord rehefa miresaky hoe qu'est-ce que la vérité, io phrase io fanontaniana io fanontaniana napetraky Pilato. Ndao averina amin'ilay origine ny poirany napetraky Pilato tamin'ny fotoana toinona moa io qu'est-ce que la vérité io. Inona no nisy na tonga ny tenin'ny Pilato iny nentina teo amin'ny Jesosy, nentina teo amin'ny Pilato Jesosy azafady, nentin'ny autorité juive, ao ny Hérodianina, ao ny fariseo, ao ny sadiseo, mitambatra reo zay azadiny fa force politika mifanohitra, tsy mifanome mihitsy zany Hérodianina sy ny sadiseo zany, tsy mifanome mihitsy zany fariseo sy ny sadiseo zany, fa cause commune hoe voilà un ennemi en commun, de lasa nahay miaraka solidarité. Ahoana rehefa lazany zany hoe commune pour éliminer Jesosy. De io no nandeha nitondra an Jesosy teo ratran'ny Pilato ho iloy. Ny prétexte eo am'izay tsy aliko, prétexte nentina teo aminy de miresaka hafa mihitsy hoe mpanakorotana fiarahamonina io Jesosy io usurpateur io ary nifandriana tamina fanontaniana azy hoe tokony andohetra sa tsy andohetra. Nefa Pilato nahateny mihitsy hoe tsy hitako ny tsin'ity lehilahy ty, fa maninona izy mbola nametraka fanontaniana ihany hoe qu'est-ce que la vérité, zany hoe inona ny marina ao ambadiky zao fe izao. Fa ngamo tsy efa io ny marina, fa ngamo tsy efa io hoe mpanakorotana mpanao zosy zao i Jesosy, fa maninona izy mbola mitady hoe c'est quoi la vérité derrière ces réalités. Inona ny tena marina ambadiky zao afera izao. Zay ngamba nda ataontsika amin'ny fomba fiteny andavanandro mba hiezaka hanatsotra le izy. Ny marina de tsotra, Jesosy dia menace pour les chefs religieux de son époque. Il fallait l'éliminer par tous les moyens. Io Jesosy io dia menace satria tonga de mirodana ny institution. Raha miteny izy hoe ty trano ty tsy maintsy arodana ary amboariko afaka teloana. Kotaba zany ny sadiseo zany hoe mpisorona sy ny sisa satria very finanana. Kotaba ny fariseo satria tsy manana monopole tsony amin'ny vahoaka. Dia menace ty Jesosy ty dia tsy maintsy éliminer. Izay la vérité ao ambadiky lay affaire, zany hoe zavatra hafa no nentina miaccusena an Jesosy, fa ny tena raison ambadika de hoe mila éliminer ny zalaty fa ny raha. Donc ny tiana lazaina ny hoe la vérité, ina ny vérité, sy ny lazaina ao ambadiky ny teny. Izay no natonga nametraka lay fanontaniana. Zay marena fa tsy ny mihitsy no tena asainy fariseo fa zavatra hafa ho zao araky ny teneniko teo. Izay no anton'ilay natonga ny teny hoe la vérité est relative. Relative par rapport an'iza, par rapport an'ilay olona mite, par rapport an'ilay olona miaina. Zany hoe mahatonga ny maro anisany safoka tamin'iny zavatra zay nilazaiko
tamin'ny vidéo sazany io iny a dia satria na tianao na tsy tianao miditra am'zao ny positionnao misy anao na ny appartenance de groupenao satria ao anatina dynamique de groupe dia tsy misy ny atao hoe appartenance ary rehefa voakitika lay appartenance nao dia tsy maintsy miréagir ianao violemment satria il est non dit ny compréhensionnao na ny perceptionnao ny resaka dia miankina amin'ny positionnao sy ny appartenance de groupenao na tianao zany na tsy tianao ary nareo ihany namoaka an'izy hoe zao zao voilà ce qui est clair les appartenance à la groupe les dynamiques de groupe mahatonga réaction fa izany moa dissimulena afenina ao ambadiky ny teny tsara de belles paroles et qui sont vraies lazaiko tsara hoe marina le izy fa tsy zay ny vraie motivation ary zay no zavatra midirako tamin'iny resaka iny misy olona diso fandray hoe ianao izy miatake ny mpitandrina mitovy aminao any na sasany be fialonana ianao hitanareo zay moa ny fomba famonoana hafa ohatran'le mahazatra ihany hoe rehefa tsy voeto any nanao fampianarina fa be deaibe dia hoe fampampinany sandoka dia am'izay tsy mihaino zay misy le atao hoe argument d'autorité rehefa nio la atory d'argument dia mampiasa argument d'autorité izy ka za tsy mandany andro amin'ny olona manao argument d'autorité fa inona ny motivationnao mamoaka zavatra anankiray zany hoe le zavatra lazainao marina ao maro tsara le raisonnement le zavatra lazainao tena tsy misy diso fa ahoana ny motivationnao ambadika na ina ny finalité voilà le finalité no vérité ambadika io mitovy amin'ny avocat ihany tanareo ny avocat rehefa manao plaidoirie izy dia etrehitra hoe fe zay samy tany sainy le andany sy ny ankilany zany hoe namoaka ny parquet hoe tia ny preuve accablanty fa namono olona izy na zao dia ampiasain'le avocat en partie adverse fa vitany koa ny mampiasa ny fait réel oa fait tena nisy réalité tena nisy fa ampiasainy à sa propre sauce mba hatongavany amin'ny finalité tiany hatongavana dia manomboka misalasala am'izay ny juré na ny jury hoe iza zany no enony satria le finalité an'le resaka no jerena fa tsy lay fait tsy le zavatra contenu le resaka izay natonga anteny hoe qu'est-ce que inona ny vérité ao ambadiky ty fety za tsy manina moa za tsy manao jugement hoe ahoana marina sa tsy marina le zavatra andrazany tsy any ny resaka tsy azo lavina mihitsy ny fahamarinany tsy le hoe tsy misy ve ny alabaty tsy misy ve ny sakafo tsy mihinan-kanina tsy any zay le hoe déplacena le curseur fa zay hoe inona ny finalité hilaza ampiasana ny zavatra io inona ny finalité ambadika io tsy holazainanao io fa io non dit io ary io nefa ny la vérité derrière toutes ces vérités manaiky zato isanjato fa vérité avec S fa qu'est-ce que la vérité derrière l'utilisation de ces vérités et quelle est la finalité de ositsika hoe ka satria zao hitatsika moa zany rehefa avy eo iza tokoa moa ny olona tsy ho sensible amin'ny fahoriany olona ary eo no andsoako anareo zay nanao raccourci tena zaka hoe nanao raccourci raha ny tenako manokana mahazo misavany page ianareo ho ianareo arriviste reo nareo le manao fiaviny tafara reo fa tonga dia maiky amin'ny teny moa mahavoan'ny olona eto amin'ny Facebook maiky expert daholo fa raha mijerinareo a ny archive ho anareo zay manao ono filaza zany manao réaction épidermique reo no le appartenance nareo io ane nareo ny ao ambadiky ny appartenance io no manosika anareo amin'ny réaction nareo dia lasa atao bouc émissaire le olona miteny ça ne marche pas avec moi ça pas de bouc émissaire
ho an'izay tena mpanaraka ny page dia manana suite logique ary ho an'izay manana suite logique fa misy koa nanaraka ny page fa very izy satria manao réaction épidermique. Dia misy vidéo efa nataoko taloha jereo manaova recherche nareo miditra amin'ny page RGL dia ataovy amin'ny moteur de recherche hoe Madagascar sanatria ve firenena paradisan'ny jiolahy ve un pays ingouvernable. Fa milaza aminareo fa litania mbola mihoatra lavitra noho nolazaina atao amin'ny Coliseum ny zavatra nalazaiko ao. Ce qui m'a valu des tours à battre de la part de ceux qui sont sur le pouvoir. Fa io moa ny olona manao raccourci, ny olona moa tonga dia izay eo no hitany. Fa jereo iny vidéo iny Madagascar sanatria ve firenena paradisan'ny jiolahy ve, zay mihitsy no nosoratako ao amin'ilay vidéo karo zay un pays ingouvernable. Dia misy koa vidéo anankiray zay miteny hoe olona toy inona no tokony filoham-pirenena. Misy an'izay koa dia misy critique na état des lieux tao. Tsy ny sisy ahitanareo hoe mpiantanareo ina ny positionko. Za tsy manana position politique fa za manana position idéologique. Ary zay mbola tsy mahazatra antsika ao Madagasikara. Rehefa ny idéologie fa terenareo anaraka mouvement-na olona tsy mana culte de personnalité raha mana tombontsoa Jean-Luc. Tsy manaraka fironana hoe ato daholo ny maro anisa dia tsy maintsy anaraka an'izay ka rehefa tsy manaraka an'izay anao dia lazaina fa hoe ianao no vendrana. Tsy maninona. Za je suis droit dans mes bottes et je resterai toujours logique envers moi-même. Tamin'izany fotoana zany mivanavana tamiko daholo ny pro fitondrana. Dia ho an'izay tsy pro zany mazava ho azy mitehaka indray. Zao indray mivadika izy satria nahoana mitovy tsisy valaka. Mitovy tsisy valaka. Amin'ilay zavatra nitranga tamin'ny andron'i Jesosy hoe raha vao miteny Jesosy ka misokatra ny vavany dia na tianao na tsy tianao efa misy public efa cloisonné ny public. Misy public hérodianina, misy public fariseo, misy public sadiseo, misy public ina moa ny anankiray andingo any hérodianina reo karazana mouvement misy zélote pardon. Donc ny lecture ny groupe tsirairay dia en fonction ny appartenance ny politique. Ny lecture ny groupe tsirairay dia en fonction ny appartenance amina groupe misy azy. Donc raha vao ny zélota miaino an Jesosy dia hoe ty Jesosy ty zany piso lelaka amin'ny romanina matoa miresaka amin'ny capitaine romanina. Tô tsara resaka amin'ny capitaine romanina. Donc c'est un antinationaliste. Tanareo fa ny fampianaran'i Jesosy rehetra zany tonga dia vakin'ny zélota hoe firaitsi-kombakomba amin'ny zélota amin'ny romanina. Dia rehefa misy fotoana koa Jesosy manome misy fampianarana anankiray izay sendra mifanandrify amin'ny fampianaran'ny fariseo pesika ny sadiseo. Ianao zany lasa manao ohatrany zay le problème. Dia samy te handrivotra ny azy. Ka miverina amin'ity koterena aminareo hoe rehefa manao analyse dia manaova analyse de fond fa tsy manao réaction épidermique. Ny fanamariana anankiray eto amin'izay zany a dia resaka amin'izay hoe pupitre sa tribune. Pulpitra sa tribune ny amin'ny fitorité. Hoe aloha dia tonga dia ny maso ny kotsirina, vao maso ny kotsirina. Na vily na ninina na vily mihitsy satria zay moa fanao au Madagascar karazana efa misy olona-mpanao diversion am'les groupes d'appartenance. Fa efa stratégie de diversion faune io. On veut jamais traiter les problèmes de fond à Madagascar. Fa entina foana amina resaka émotion, ho entina foana amin'ny resaka superficiel. Les débats de fond. On n'entre pas dans le fond. Mais bon, tsy maninona. Na izany aza dia arahako zany le raisonnement nareo any amin'ny resaka superficiel. Nilaza ny sasany ao hoe ahoana india Martin Luther King. Ahoana india Martin Luther King.
zay ny argument ianao zany ozy izy ianao zany ozy izy tsy mitory-teny ohatrany Martin Luther King anio izy tena samy laza fa ianao zany ozy izy kanosatsy samy teny tsy ohatrany Martin Luther King donc zany ny mpaminany ve tsy tokony ilazany marina zay zany le critique je prends et j'entends zao ary le izy ndao ary idirana lesaka Martin Luther King de tsy mehatra ve ianareo zay nampiasa niny resaka Martin Luther King iny hampilahatra azy aminay inona moa zay par rapport any Martin Luther King zahay lazay keto zahay pastorana mpitandrina zay voalaza re voatonotona ao anatin'ity resaky ity mampitovy biby tsy mitovy nany Martin Luther King tompoko c'était le combat de sa vie fa tsy discours opportuniste mialatsiny un combat de sa vie mandra-pahafatiny azy fa tsy discours ponctuel na koa discours opportunisme fa combat de sa vie. Il n'a pas utilisé la lutte contre le racisme juste pour régler des problèmes personnels. C'est le combat de sa vie. Manaiky aho hoe ohatra velona Martin Luther King fa ny azy tena combat de sa vie mihitsy fa tsy hoe tory-teny ray maraina na indray alahady na hoe ty misy occasion de afahako manao an'ity pour régler mes problèmes personnels, pour régler des comptes. Ary io mahasarotina ny polipitra tompoko sy nanaovana règlement de compte fa ny polipitra natao hitoriana ny filazantsara. Ny azy zany le finalité foana ny resahako tsy le zavatra tononona fa le finalité. Fa firikay mialatsiny amin'ny mitodika aminareo mpanao politika firikay nareo politicien véreux ao Madagascar reo mampiasa zany discours zany daholo hakana ny fony vahoaka izany tsy mampiasa ny discours hoe mijaly ny vahoaka izany tsy mampiasa ny discours hoe nona ny vahoaka izany tsy mampiasa ny discours hoe zao sy zao sy zao fa zao vous jouez avec la souffrance des gens pour vos propres fins personnelles fonds de commerce ny fahoriany olona azafady tompoko na ny Luther King de tena combat de sa vie io tena ny traversé neny fa tsy récupération de l'opinion publique satria efa zay le opinion publique izany tsy mirona am'zany raha mbola zanaka olombelona ihany tsy misy biby angamba ny eto am'ty tany na monstre fa le récupération milalao le fahorian'ny olona de ny olona koa moa zany mihitsy ka tena zany mihitsy ka tena zao ho avy zao ny propagande hitanareo tsara ny fahaizany tanisa tokony zao tokony zao tokony zao izy mianakavy mipetraka amin'inona moa mipetraka amin'inona zareo mandalana aminareo fotsiny izy de vita ny ataony ka zao hita zao fa tratrany tsara tsika tratrany any marary anao ianao ary zay tena za rehefa namaky ale amin'ny commentaire zay Jesosy tena mora influencena le vahoaka tena il suffit d'un rien et c'est le feu et ça me fait peur mampatahotra azy zany zavatra zany satria azadiny fa ianareo zay nanao an'ireny zavatra reny de misy olona midécortiquer an'ireny réaction nareo reny reo mpanao politicien vereux reo de ozy izy hoe ato zany ny amelezana an'reto vahoaka rehetra satria reo olona tonga de mora mirehatra de tonga de hoentina de mandeha amin'ny hafanampo de tonga de manaonao fahatany de mety hahafaty mihitsy fa ny fanontaniako mipetraka am'ireo olona zay mahay manao discours mitanisa ny fahoriany vahoaka reo ok. Est-ce que c'est vraiment leur combat de leur vie? Soyons honnêtes, soyons francs. Ao tsika samy sikalena eo anatrehany masonjanahary. Est-ce que c'est vraiment leur combat ou une occasion en or sur un plateau d'argent pour régler des comptes? C'est ma question. Atodiko aminahy koa zay atodiko ampitory ny filazantsara rehetrarehetra combat de ta vie ve sa occasion hoe
en or afahako miregle ny compteko personnelko io polipitro io tompoko ary eto aho zany dia mialatsiny hanonona anaram-piangonana io no mahaloteraninahy ary ny mahaloteraninahy dia mazava mihitsy ny tenin'ny Martin Luther hoe mahasarotry ny azy ny zavatra lazaina eo ambonin'io polipitro io satria ny mandrak'izay ny olona no miantoka eo ny mandraky tsy resaka pansement mba hampitonontonona koa hoe de hoe io fa mba tonontonony de vita non tena ny mandrak'izay ny olona no lalaovina eo ambonin'io pulpitro io mialatsiny amin'ny terme lalaovina ka amiko faux problème hoe aiza ny tokony hitorinany teny tsy any resaka tany sainareo le hoe anisan'ny toriteny gezabe nataon'ny Martin Luther King I have a dream toriteny mba jereo kely hoe ny archive historique fa taiza i Martin Luther King no niteny hoe I have a dream teo amin'le marche de Lincoln tompoko jerevony Google en plein centre Washington vahoaka be teo izy tena I have a dream polipitra sa tribune pasteur tokoa Martin Luther King fa iverinareo ve fa tsy endroit stratégique ary bien choisi hoe eto ano hiteny an'ity satria le message est adressé à la nation le message est adressé aux dirigeants misy asany daholo ny atao hoe polipitra sy ny tribune samy manana ny lalana tokony isy azy aza fangaro ny raha anisan'ny tena nanafitohina tamin'izany fotoana zany mialatsiny afa de ho tononoko eto koa tany amin'ny toby zay naleako tany Akaramalaza ny fanomezana fitenenana olona anankiray zay sy tononoko anareto filoham-pirenena anankiray eny ambony polipitra no omena anjara fitenenana tonga dia nanafitoana zany dia lasa ny polipitrako tompoko dia natao hitoriana ny filazantsara fa tsy natao vanaovana annonce satria mandrak'izayko no miakina amin'io dia lasa tsy manda mihitsy aho ny hitenenana ary anapotserana ny tsirariny ary tokony ho atao ny rariny sy ny sitsiny fa rehefa manao azy dia il faut faire les choses dans les règles de l'art mes chers frères faisons les choses dans les règles de l'art apetrao amin'ny toerany raha itsika malagasy mahalala zany atao hoe hasiny toerana izany hoe manakasiny ty toerany ty manakasiny ty zavatra ty tsy ampianarina atsika malagasy zany miady aza guerre io guerre Ukraine guerre mondiale io miady aza tompoko lasy tompoko vady misy règle internationale miregir azy ary misy convention de Genève convention de ceci hatramin'ny ady nefa ady zany a ny famono zany ady zany nefa mbola misy ny règle de l'art amin'ny ady ary mbola afaka mitory eo amin'ny siège international ny mpiady hoe tsy nanaraka ny règle internationale amin'ny ady lay mpifanandrina aminay nefa ady ny resaka eto maika mo fa ny fitondrana ny afatr'Andriamanitra ny zavatra ny tamisain'ilay rahalahy dia tena olana ara-sosialy ary tena io ombonako amin'ny zato isan-jato sony avoko tanana anankiroa mihitsy saingy ny olonako eto azy zany dia zao idéologie ny resaka eto fa nareo zay anao interprétation hoe ianao vo vidin'ny fitondrana ianao zao tsy mampaninona fa za mijoro amin'ny hevitro ny olako dia tsy ireny zavatra tany sainy reny fa na iamosa koa raha ny tanisany zany tena marina zato isan-jato iamosa zany mpaminany contre la corruption fa ny conclusion le litania exégète aho zany miresaka eto mandeha le fitanisana dia ny conclusion le litanie misy litanie zany hoe litanie ny zavatra rehetrarehetra tena nety ary akasitrahako le zavatra rehetra ny tany saina tao ary marina ary mila fongorona ao Madagasikara fa
lay métaphore famaranana an'le izy tompoko nandrava an'le zavatra manitra be teo ambony. Inona le métaphore nampiasaina teo ambony? Il suffit de lire les avis des uns et des autres raha loha tsy zany no miteny. Nisy olona tonga dia nanao récupération politique ao ambadik'le izy. Mialatsiny raha nonona anarana eto fa mba hatonga an'le zavatra précis fa tsy manidinidina. Monsieur Citeny zao anisan'ny récupérer an'le conclusion farany. Tanareo fa mitondra amin'inona le farany le conclusion farany. Izy le omby resahany eto misaotra ny manitra. Zao no teny nga Citeny. Izy le omby tahaka ny rehetra dia niaino le toriteny teny Antsonjombe ao izy mazava tsara. Avakiko ny article nosoratany fanambarana nataony Monsieur Citeny. Fa misy manitikitika ihany mikasika ilay sariteny métaphore. Fa mampamatitra mpanontaniana hoe iza le omby. Ho anao zay manao lecture tena zany miditra resaka exégète mialatsiny mety isiteny monsieur mahay tsy mampaninona le rehetra fa zany rôlako tsy maintsy mamoaka hoe pourquoi il fallait terminer cette belle prédication. Je dis bien cette belle prédication. Za ihany nanao émission teto hoe aiza iamosa anisan'le namoty fototra ny tsirariny rehetra ary tena tiako be fa eo qu'est-ce qui se passe là? Zay mahatonga hoe est-ce qu'on ne sent pas derrière cette métaphore un règlement de compte? Eo le problème. Tonga dia lasa misy rupture ao anatin'le izy, tonga dia misy dichotomie totale là hoe moi j'aurais préféré qu'on s'arrête jusque là. Ary tena veliveleso mihitsy ry zareo fitondram-panjakana. Veliveleso mihitsy ry zareo mpitondra hoe tena aonty. Rariny sisany mihitsy. Zay ny mahampaminany ny fiangonana. Tena mariny zany. Fa le conclusion. Iny koa tsy dirako satria mety samy manana position amin'ny resaka politique. Fa zay mahatonga hoe sao dia any amin'ny tribune ireny no anaovana ny deuxième partie iny fa tsy eo amin'ny pulpitra. Zay mahatonga amin'ny teny hoe je suis gardien de la parole. Mais pas gardien de l'institution. Azarena tsara zany hoe eto katreto teo amin'ny pulpitra, eto katreto tohizana eny ambony tribune. Eny amin'ny tribune, oui. Iny conclusion anankiray iny. Ary manao allusion. Reny no atao hoe lapsus révélateur raha tsy fantatrareo. Tadiavo ny dikan'izany fa tsy manam-potoana nazavana azy. Lapsus révélateur qui révèle quelque chose. Il est là, qu'est-ce que la vérité derrière ces vérités avec S? Indiscutable daholo reny vérité ny tany sainy reny. Ary tena mariny reny. Ary mila fotsifotsерiny reny. Qu'est-ce que la vérité derrière? La vérité derrière, c'est le lapsus. Ina le lapsus? Avereno enona le omby iny. C'est les vérités non dites. C'est les non dits. Vous savez, est-ce que cela a sa place dans une prédication d'un culte? Je vous pose la question. Za tsy miteny hoe mitombona ve sa tsy mitovina? Za tsy miteny hoe tokony anaraka zay samy manana safidiny hoa io. Fa est-ce que ça a sa place? Fa tsy tonga dia ataoko offre ianareo zany tsy mahatatiny ny marina. Ça n'a rien à voir. Zao eto am'izay no hiteny hoe zaho gardien de la parole, je suis un exégète et je suis fier de l'être. Que ça vous plaise ou non, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, même pas à vous mes followers. Misy fahasola tena io fa vous io zao fa tsy anaraka azy tsony, zanga mitady olona mpanaraka. Tsy mitady appréciation amin'izy mihitsy. Je n'ai qu'un boss à obéir, mon Dieu et mon Seigneur. Sarotiny amin'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra. Gardien ny parole io, exégète. Tsy natsoina hiaro institution fa ny any mahasary piara. Ny mahasary piaro.
dia ny fampiasana ny soratra masina, ny fampiasana azy na dia zavatra tsara aza pour des fins personnelles et surtout mialatsiny a jouer avec la souffrance des gens. Samy mpanao eviteny sika ka mitodika aminareo aho mpanao eviteny namako pastora sy mpitandrina en notre âme et conscience. En notre eto zany a je m'adresse à un public averti. Je m'adresse à un public averti satria eto a malalaka eto. Ireny no atao hoe style rhétorique. Style rhétorique métaphorique pour insinuer quelque chose. Fa io a tsy ho takatry ny maro anisy. Tsy ho takatry ny maro satria ny olona tonga dia les présentations bien sûr, ce qui est mbola very foana ce qui est vrai, réalité tena mariny regny. Fa inona le style rhétorique métaphorique? Mandà mafy mantsy nareo sasany hoe tsy misy fanindraindrana olona na koa tsy misy fampiatrena olona. Ne soyons pas naïfs. Ou ny sinoa, misy le expression sinoa zay, l'idiot ne voit que le doigt qui montre la lune, par contre le sage voit la lune pointée par le doigt. Tanareo rehefa manondro volana dia ny idiot variana mijery an'le tanana manondro an'le volana hoe ay misy verni le tanana, ay lavabe le tanana. Fa le sage il voit la lune tondron'le tanana. Za tompoko tsy lany andro mijery an'le tanana manondro fa niany hoe inona le finalité n'le tondron'le tanana. Io foana anao veriko inona le vérité, inona finalité, inona ny tondron'le tanana fa tsy lany andro mijery an'le tanana. Or ny commentaire any maro dia le tanana no tany ka zao ka zao ka zao. Inona ny tondroiny? Aretinao navaoko droit de réponse an'le raha namana ny accusé hoe mivadika sady ianao amin'le pagenao ianao zany teny hoe porte-parole minoritaire. Justement minoritaire no nahatakatra an'izy ary a contre-courant satria manino mahita ny ao ambadiko ny tondroiny tanana tsy ny rehetra no mahita ary zay indrindra no asaiko miteny rôlako zany zay mampitily ahy Ezekela mpitily ho an'ny Israely ianao raha ohatra ka mitady buzz no atao feto tsy aloha hoe mba mitady buzz mahazo bravo le manao sanananana dia mirahira dia mitsizatsinjaka dia manao mahafalifaly ny olona dia mandeha mitsizaka dia amizay dia mahazo bravo dia mahazo j'adore dia mahazo non, je ne cherche pas le confort. Au contraire, ça me rassure que je sois dans la minorité. Hevianareo moa fa tsy efa haiko ny réaction majoritaire ny olona vao nanao ny vidéo sazany io ina. Fantatro loatra. Mais je suis droit dans mes bottes. Tsy hoekeko mandrak'izay tena mandrapatapitry ny fofonaiko na isy mpakafia na tsy isy mpakafia tsy maninona ny fampiasana ny soratra masina ho amin'ny fikendrena ambadika. Averiko ndray tsy hoekeko mandrak'izay na afaly na tsy afalina ny maro ny fampiasana ny soratra masina ho amin'ny fikendrena ambadika. Mbola Paul ihany koa ny teny Paul apôstôly ihany koa ny teny hoe raha mitory filazantsika. Io mantsy lazain'ny olona hoe tsy fanao ny hoe nareo sampanompon'Andriamanitra no mifanohitra. Aloha dia kotsiriko tsirairay le tena point important manko. Tsy fanao zany fa tokony mba mifampiaro, tokony misy solidarité. Non, tonga dia atao hoe non. Non satria zao Paul apôstôly miteny zao ny teny Paul raha misy mitory filazantsara hafa ao izy ka na dia anjely avy any an-danitra aza izy eno tsara ny teny Paul zany hoe manao fitenin'anjely zany hoe ny zavatra lazainy n'ilay anjely tsara zany tenin'anjely zany ka ratsy
louable, angélique, toutes les adjectifs qualificatifs zay ilainareo kanefa ozy izy tsy manondro ny filazantsara dia anareo mamaky ny toeny amin'ny galatianina aoka voaozony izy. Paul ny tena zany zany mahatonga ny Paul maleme tamin'ny fiangonana satria Paul il est cru. Za koa zay ary io ny antazomiko, io ny antazomiko, tsy mitady sitraka zany ara olona, tsy mitady mpanaraka zany ahy. Ka ny revendication sociale humanitaire ataovy ary tena mirotsaha ary ataovy tena kombanao marina tokoa fa aza atao prétexte. Fa nanome ohatra nareo Desmond Tutu, Desmond Tutu, Martin Luther King, mba manova tsy mila manao recherche be fa jereo fotsiny sur YouTube hoe fa zany reo olona zany tena mitety an'izao tontolo zao, nanao colloque, nandeha nanao an'ity, nanao an'ry, nanao an'ry, zany hoe combat de sa vie fa tsy discours ponctuel hoa. De rako tanteraka. Fa zay ny aho hoe rehefa manao an'ilay discours social, humanitaire, droit de l'homme et tout, faisons les choses dans la règle de l'art. Fa aza manao mélange de genre, aza fangaro ny soa sy ny karoty ozy ny vazaha. Resaka moa ny sasany hoe ny mpaminany aminao tahaka ny Renémi toko izy miteny tahaka an'ireo mpaminany ny teny tamin'ny mpanjaka hoe tokony hanapotsipotsitra ny tsy marina zany. Fa rehefa miresaka hoa dia apetrao amin'ny contexte ary apetrao amin'ny tena loharaniny. Fa ina moa nataony zainao miteny hoe ny mpaminany tao amin'ny testameta taloha. Zaho olona nanao testameta taloha tompo ka tsy ampahafantarina zany. Fa zay le lazaiko hoe manao lecture picassette tsaingotsaingoana daholy ity verset mapetipety ity mba ahafahana manao le argument. Mbola veriko aza mampilahatra zavatra tsy mitovy. Za tsy hitovy amin'ny mpaminany ao amin'ny testameta taloha na oviana. Tsy mitovy amin'ny mpaminany na oviana ary je ne prétends pas être un prophète. Non, je suis qu'un simple pasteur minable. Oui, je suis qu'un simple pasteur minable. Je suis pas un prophète. Asa zalahy zay miteny za prophète et apôtre allo hoany zareo zany. Je suis qu'un petit pasteur. Aza mampitovy amin'ny Ézéchiel. Fa izao mbola tohizako le izy hoe maninona hoe aza mpitoviana amin'ireny na isika aza diny fa reny mpaminany reny mpaminany ny testameta taloha dia mpaminany teo amin'ny Israely. Fantatro moa zany Israely zany état théocratique, royaume plutôt, royaume théocratique. Sady fiangonana no fanjakana, nanana rôle temporel amin'ny lafiny resaka fitondrana ary manana rôle spirituel. Donc ny mpaminany dia nanana statut officiel royal, mipetraka teo akavanan'ny mpanjaka, isan'izany natana mpaminany teo akaikin'ny Davida. Donc rehefa mitondra ny hafatra Andriamanitra ny mpaminany dia ao amin'ny lapa-panjakana. Nanana birao mihitsy ny mpaminany tao amin'ny lapa-panjakana milaza hoe zao Jehova no hitondranao ny Israely. État théocratique. Aza mampitovy, biby tsy mitovy. Madagascar tsy état théocratique. Madagascar est une république. République, mais pas une théocratie. Ka rehefa isaky ny nanana zavatra ho tenenina ny mpanjaka, ny mpaminany, dia tonga dia makeo amin'ny mpanjaka izy. Rôle ny zay olona milaza azy ho mpaminana zany na mpaminany fiangonana. Mandeha, mifanatrika, mifanandrina amin'ny mpitondra fanjakana. Asa raha tadidinareo ho anareo zay mpanaraka page fa efa nivanavana teto aho tamin'ny resaka Covid, tadidinareo ka manambola
ho an'izay tsy mahalala satria matsy misy sasany aona moa filazana zany votapiafara arriviste nanao ezaka misy tsy mahalala matsy hoe manana cercle de réflexion de io cercle de réflexion io manao asa ty ambadika ny karakarana reo olona voan'ny covid tam'izay fotoana zay de inona ny zavatra fanetana misy vidéo kely zay natandidinareo niteraka resabe tany Madagasikara voaka gazety le hoe avadio ho toerana itsabona ny olona marariny covid ny fiangonana zay mikatona satria ohatrany tamin'ny ady lehibe voalohany sy ady lehibe faharoa de nampiasaina ny réquisitionnena ny fiangonana nandraisana ny olona de misy fiangonana anankiray namaly ny antso zay nataoko de fiangonana adventiste ao Ambohimanambola docteur Richard ny anaran'ny izy mivady zany efa luteranina nananakoloza tamin'olo zany fa ina ny rahan'ny pasteur luteranina miara-miasa amin'ny adventiste ho za hoe aina novonjena tompoko zay lesaka aminay za tsy mitady doka na appréciation nirotsaka zay lesaka hoe c'est au combat de ma vie ary ina ny zavatra nitranga niara-niatsonjay io dokotera io tamina mpitsabo maromaro satria nanimba ny fihinanan'relerony de mitabataba teto aho de misy moa ny ome ny mpanao politika hoe inona koa ty mivazavaza ohatry ny adate naomby le izy satria nanao réaction ny dokotera maro nanao pression tam'izany fotoana zany zavatra misy zany tsy azo sosehany so de verinareo fa eto amin'ny Facebook eto ary ny fiainako j'ai mon combat zay nanangananay ny atao hoe voatsinapy mieux vrai any amin'ny base j'ai mon combat et c'est le combat de ma vie fa niavako tsara hoe ty tribune ty pulpitra ne mélangeons pas les choses oui nitomany mihitsy aho tam'izay misy taminareo koa nanonona neny lava nareo miteny hoe neny lava ane zao hoe moramora ihany rehefa miteny zavatra fa so de tsy mahafantatra raha anao raha mba misy ihany ny olona mahafantatra zavatra ny fifozana de anisan'izao lehilahy zao tsy rearea aho raha amin'ny efa moaka karatreto tsika hoe fa dezany sosany purako amin'ny fifozana tena tompony aho fa tsy ilazan'izany eto satria tsy ilainy zany fa izao aloha ny tantara no ilaza azy misy vavolombelona misy olona malala ato zay tsy tonoko anarina fa ireagiry izy isaky ny nandray an'ireo filoham-pirenena ny fandimby teo aloha na mamaneny lava ina ny nataony midy amatrano ao izy sy le olona Marc Ravalomanana anisany afaka mijoro vavolombelona am'izany izy Albert Zaf tany akaramalaza tam'izay fotoana zay midy amatrano tao mama sy Albert Zaf sy ny délégation hoe zao ny afatra ho anareo avy amin'izao sosy iraky ratsiraka Didier misy ny rany ratsiraka Didier tamin'ny fotoanandro nakeny amin'ny 238 hoe zao ny fanontaniana de tsy olazaiko ny toy an'izy satria affaire personnelle izy misy zany fa ils ont fait ça à huis clos satria nahoana reo olona reo no mila tenenina reo olona reo fa lasa manao ny lohany fotsiny ary za tena manaiky mihitsy ny mpitondra fanjakana de mila tenenina fa mitoerana manao hoana ary mikadra inona oui tena nanao ny asany izy fa comment na le manière ny resaha ary tsy vitan'izay fa ireny olona reny na anonona neny lava nareo neny lava tsy nanana objectif afambadika neny lava tsy nanao règlement de compte amin'izany izy fa tena ny afatra zay nampitondrana azy no meny ny pulpitra tompoko tsy fanaovana règlement de compte ny pupitre tsy ring de boxe ny altara-piderana koa tsy fanandratana olona tadidiko tsara mialatsiny aho manona anaroneto tamin'ilay zavatra nataony Rizarasolo-dray be teny Mahamasina mifona aminareo zay partizanko fa nampiasainy iny hanandratana ny filoham-pirenena ankehitriny tsy d'accord misy vidéo nataoko tao ho aninareo arrivista
ho anareo manao fiaviny tafara jereo vidéo tsy tadidiko so ny titre ho an'izay mahafantatra de jereo tsara tsy natao hanandratan'olona ny tenin'Andriamanitra ary tsy natao ampiatrena ny olona koa ny tenin'Andriamanitra mety tsy mahafinaritra ny sofintsika zany fa tsy maintsy lazaiko tompoko misy vidéo mahakasika an'izany tao satria natao ohatrany divin mihitsy lay mpitondra hoe nyresaka tamin'Andriamanitra tany an-danitra tany alohan'ny zavatra rehetra c'est du n'importe quoi de ina mivavatsy azoko tamin'izay fotoana zay namela daholo nareo charismatique ao Madagasikara manoatra ny asan'Andriamanitra tsy fiderana hita mihitsy fa olo avy amin'ny fiangonana dehibe de tsy fiderana zao ina mivavatsy azy mitovy tsisy valaka am'izao zay lazaiko aminareo hoe zao a contre courant tsy mitady j'aime tsy mitady j'adore tsy mitady like fa milaza miafatra minoritaire et j'assume et je persiste et je signe en mon âme et conscience zay ny rôlako je suis gardien de la parole mais pas gardien de l'institution ahitan-draha mikiasan'Andriamanitra ty ahitan-doza ary ny matetika aza avy amin'ny mpiralaho ny tompo ihany fa tsy manino tsareo koa tamy 2009 ianareo nitety birao mpanjakana naka ny ministera niaraka tamin'ny mpiandro sasatsasany za tsy miteny hoe mpiandro rehetra namoaka devoly tany amin'ny ministera mpiandro no alefa eo aloha mba atao ino mo filazana zany atao canon de chair de am'izay zany miemotra ny polisy na miemotra ny miaramila tantaratsy azo kosehina eto amin'ny firenena zany nampiasaina koa ny fifoazana satria mandeha amin'ny fo nakana ny ministère 2009 oui natao bouclier humain on m'a traité de ina tamin'izany fotoana zay on m'a traité de harema rehefa nisy fotoana tandidiko tsara tamin'ny crise 2002 zay masina tonga dra foy masy le vidéo sazan'io iny de lasa voatery ny olona mandray ambolony fa tsy manao recoupement tamin'ny 2002 de nisy an'le rotaka be iny tamin'ny rotaka be iny de natsona natao interview tamina radio ahoana ny hevitrao izy ny amin'ny fampiasana satria tam'izay zay misy verset biblika be dehibe nampiasaina teny amin'ny 13 mai nandeha lahatra teny ny mpiandro sasany atramby pastora sy mpitandrina sy mopera sasany nanao robe pastorale teny amin'ny 13 mai j'étais contre satria tsy natao am'izany tsy hoe contre an'le olona mialatsy ny aminareo zay pomba an'le olona tsy contre an'le olona fa contre an'le pratique ny robe pastorale tompoko tsy natao hoeny de inona ny vavanazo ana arema io mpiaraka amin'ny ratsiraka zay le zay kontra hoe les perceptionnao en fonction ny groupe d'appartenance nao ny perceptionnao en fonction ny position nao de normal be fa tsy mientsony le zavatra lazay rehefa tonga teo amin'ny fitondrana indray ny filomarika ravalimanana de misy an'ireny crise 2009 reny de misy ny fifampitaomana hoe andeha de tsy d'accord tam'izany de nylazena ina indray tam'izay zay lazay hoe tigny mandray ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ka zao ny ala izy amaranako anty mba tsy ho lava loatra satria efa be zay resako zay tribune apetrao amin'ny tribune zay tokony atenenina amin'ny tribune ary apetrao amin'ny polipitra zay apetrahana amin'ny polipitra amaranako azy ina moa natao hoe toriteny ny toriteny tompoko de zavatra rony tsy maintsy hitanao anaty toriteny lalàna sy filazantsara zany hoe le lalàna le midarodaroka ok le lalàna le mampiseho hoe zao tsy mety le lalàna le zao tsy fahazadino fa misy tapany faharoa zay tena ino no entina mody ny filazantsara aiza le filazantsara mitondra Jesosy mody ve ny olona mirava le fitaovavahana sa inona no entina nody mitondra Jesosy mody ve sa hoe wow
Sensationnel, c'était sensationnel. Dia ozy Paoly apôstôly raha niteny tany amin'ny Korinto. Saiky nalaim-panao izy Paoly, intimidé izy nahita ny olona tao Korinto satria olona filôzôfy ary olona nianatra daholo. Fa ninitsy ahalala zavatra hafa ao aminareo afa-sy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana. Ninia tsy ahalala zavatra hafa afa-sy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny efa saiky nalaim-panao Paoly hanao étalage de connaissance satria azadiny fa Paoly akoatra ny maha apôstôly azy dia c'est un philosophe. Et aussi c'est un rabbin. Mahay zany. Dia ozy Paoly hoe alao koa rangaba ampisehoako ihany koa hoe za koa ka tena mba misy atokona. Saiky nanao zany Paoly. Teo izy vao nampiasainy fanahy masina hoe Paul, quel est ton rôle?